Izaho Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao ary hiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa. Isaia 2:2-4. Amen. Shalom, shalom, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, longo mamintsiaka navaka aby. Eto Andriamanitra tia mpandohana dia efa mampatsiahy antsika izy, efa nanome toky antsika izy ny fanahy masina dia miaraka amintsika hatrany Andriamanitra dia miaraka amintsika hatrany ary tsy mamela antsika izy satria zanany itsika. Dia eto am-piandohana moa zany dia misy hafatra maika izay tiany fanahy masina izay ampitaina antsika, ampahery antsika zanak'Andriamanitra indrindra izay manao ny asany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ry havana malala ato amin'ny Tompo, na dia teny faminaniana ho an'ny zanak'Israely izy zany tenin'Andriamanitra zany mba hahatonga ny zanak'Israely hijolo vavolombelona, dia teny faminaniana ho antsika ihany koa izay mandre ny tenin'Andriamanitra ankehitriny. Ianao kristianina io, ianao izay vita batisa io, ianao izay nandray an'i Jesosy Kristy, dia ianao no itenenany Jesosy amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao. Izaho Jehova no efa niantso anao tamin'ny fahamarinana. Nantsoin'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana anie izaho sy ianao isika rehetra. Ianao io mihitsy, ianao sy ny maha izy azy anao io izay miaino amin'izao fotoana izao. Ianao sy ny toetranao, ianao sy ny fombanao rehetra io. Nantsoin'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana ianao satria nahoana, satria naninona, satria tiany ianao ary mahatoky ianao izy. Amen. Ka izao no teniny aminao androany rahavavy malala sy ranadahy malala. Izaho no nitantana ny tananao. Ny androm-piainanao rehetra rehefa malala dia mila fantatrao, fantaro fa teo ambany ny fitantanan'Andriamanitra. Ary izay no mbola antom-pivelomantsika, antom-pivelomanao ankehitriny. Izay no mbola mahavelona, mahatrapa-pamonjena antsika rehetra ankehitriny. Ary izao no teny faminaniana sy fampanantenana omeny ianao androany. Hiaro anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona. Ny mpanompo izay fidian'Andriamanitra rahavavy malala sy ranadahy malala dia tsy avelany andeha irery, tsy avelany andehandeha irery. Amen. Tsy avelany hampahoriany devoly ny Satana sy ny ambody masika izay miriorio mitady izay harapany fotsiny. Fa na dia feno ambody andrapaka azy ny manodidina azy dia izao miaro azy ilay niantso sy nifidy azy. Amen. Ka inona no mampatahotra anao amin'ny fitohina filazantsara rahavavy malala sy ranadahy malala? Inona no atahoranao amin'ny hijolo vavolombelona? Be da be ny fanontaniana mipetraka amintsika raha Andriamanitra no miaro antsika, raha ilay efa nifidy antsika, dia inona no mampatahotra antsika? Inona no mampiahotra anao ny teniny tsy fahamarinan'ny olona? Manomboka izao mitsangana, mandehana, fa misy miaro isika, misy miaro aho, misy miaro ianao rahavavy malala sy ranadahy malala. Mitsangana, mijoro. Amen. Andriamanitra tompon'ny fahefana no miaro anao, hanome anao fanekena ho an'ny olona izy. Izany hoe hahatonga anao ho vavolombelona, ho tonteny eo anivon'ny firenena rehetra izy. Amen. Raha matoky azy ianao, izay ny condition. Mila matoky azy isika. Halleluja. Ambonin'izany rehetra izany dia izao ny teny rahavavy malala sy ranadahy malala. Omena ho fanazavana ho an'ny jentilisa ianao, izaho sy ianao. Halleluja. Iza moa ianao no mba atao jiro hanazava, iza moa izaho
no mba atao jiro hanazava. Iza moa isika no atao jiro hanazava? Mora ihany mivalin'izany satria izaho sy ianao dia tian'Andriamanitra. Halleloia! Ianao izay miaino izao teny izao ankehitriny, mety feno jentilisa no manodidina anao, mety feno tsy manompo an'Andriamanitra, tsy mino an'Andriamanitra ny fianakavianao, ny famianao, ny mpiara-miasa aminao. Eny fa na manodidina zany mety feno jentilisa. N'aiza n'aiza toerana alehanao mety feno jentilisa. Nefa kosa tadidio fantaro fa ianao ilay fanazavana. Izaho sy ianao Rahavavy Malala sy Ranadà Malala. Izaho sy ianao ilay fanazavana. Amen. Voatendrin'Andriamanitra ho amin'izany ianao. Aza matahotra, aza miaohatra amin'izany fanendren'Andriamanitra anao izany. Fa matoa izy maniraka anao, matoa izy niantso anao dia matoky izy. Matoky izy matoa naniraka anao, matoky izy matoa niantso anao. Matoky izy matoa manome anjara fanompoana. Izay mila tadidintsika zanak'Andriamanitra izay. Koa mandehana Rahavavy Malala, mandehana Ranadà Malala, ataovy ny asa mpanompoana. Halleluia! Mandehana, mitraka, mijoro, mivonona, ataovy ny asa izay efa nampanaoviny ianao, ataovy ny asa fanompoana. Ary mifalia mandrakariva amin'izany fanatanteranao izany asa izany. Fa na dia voadidina ambody ara isika, na dia voadidina ambody aza ianao dia fantaro fa maninona manana mpiaro isika. Dia Jesosy Kristy ilay voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Sy nitsangana tamin'ny maty ilay tompon'ny hery rehetra eto an-tany ka hatrany an-danitra. Halleluia, halleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Alohan'ny hidirantsika amin'ny teny izay hozaraina anio, ny teny izay novakiana teo, izay naparitaka teo dia teny maika izay avy amin'ny fanahy masina ho antsika rehetrarehetra zanak'Andriamanitra, indrindra mba ahatonga antsika hahery amin'ny fanompoana azy, mba ahafantarantsika fa antsika dia manana mpiaro mandrakariva ka tsy mila matahotra, tsy mila mangovitra, tsy mila mandahy, fa mila mivonona hatrany. Halleluia! Dia mbola mamerina fiarahabananareo indray Rahavavy Malala sy Ranadà Malala, longomamy rehetra tsy ankanavaka lahy Jesosy hiaraka amintsika hatrany. Alohan'ny hidirantsika amin'ny teny izay hozarana dia hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako ilay tokana ianao, Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra fanahy. Misaotra lahy baba fa mbo tafavory eto ndraiky zahay, mbo afaka mizara ny teninao, mbo afaka ataonao fitaovana hanao izay sitraponao, hanambara izay tianao ampitaina amin'ny olonao iaby tsy ankanavaky. Ankehitriny dia maro ny zavatra izay vitanay nandritra ny herinandro lasa iny, dia mbola apetraka tsy atapela-tananao ihany koa ny fitohizan'ny asanao. Jesosy mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao na ny fijerinay na ny fiteninay, fa matoky lay zahay baba fa miaraka aminay hatrany. Olombelo zahay fa tsy zahay no anao ny asa eto, ary tsy zahay no hiteny eto, fa ianao, satria ianao mampiasa anay. Koa raha misy zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao vitanay dia fa hifonanay aminao sahady lay izay baba. Ankehitriny dia apetraka sady apela-tananao ny olonao rehetrarehetra tsy ankanavaka, ny mpanomponao na ny tsy mino anao na ny mino anao, rehetrarehetra tsy ankanavaka zany, mba hanana fotoa lahy, mba hinao ty teninao androany, mba fanainao masina no hiasa hikasika ny tsirairay amin'izao andro faran'izao, ka satria mandeha ny fotoana tsisy mahafantatra ny ora izay ahatongavanao, fa kosa mila mivonona hatrany izahay. Ary ny teny izay hozarana dia sady ho ahy izay ataonao fitaova lahy no ho any izay mihaino ihany koa. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao mahavondro nanaovana izany vavaka izany. Amen. Eka lahy longomamy tsy ankanavaka, ny fanekena moa zany no temantsika
dia ny fanekena misy karazany anankiroa izy io ny fanekena any amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ny fanekena vaovao zany. Dia tsika moa zany mifampiankina ireo teny ireo satria amin'ny tenin'Andriamanitra ireo tsy misy hoe any amin'ny testamenta taloha efa ancien modèle zany efa zao sy ny karazany efa tsy miasa intsony, tsy izay ny tenin'Andriamanitra dia masina sy mahery ary miara-miasa amin'ny fanahy masina satria fanahy masina anankiray foana no miasa ao anatina testamenta vaovao izy na testamenta taloha dia mitovy foana fa mifampiankina. Dia ina moa zany no atao hoe fanekena raha ohatra zany hoe dinihintsika sy tiantsika ho fantatra kely foana zany dia ny dikany atao hoe fanekena. Raha hiresaka ny fanekena vaovaontsika dia fanavaozana Andriamanitra amin'ny olona ny fanekeny, izany hoe ny fanavaozan'Andriamanitra ny fanekeny amin'ny olona izay miverina aminy. Ka ny antoka manome ny fanekena vaovao dia ny rany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Ny rany zanak'ondrin'Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy Kristy, io zany no antoka ny fanekena vaovao. Amen. Izany dia hitantsika any amin'ny taona toko voalohany andininy 7:20 sy Korintiana voalohany toko 1:10 andininy 5:20 tapany voalohany dia tapany A io zany. Tsy ny fanekena nisoratana tamin'ny vato lampy fisaka intsony fa amin'ny vato fisaka ny nofo. Dia tsy inona moa zany le vato fisaka ny nofo io fa ny fontsika zanak'olombelona. Korintiana faharoa misy an'io toko 7 andininy 7. Amen. Rehefa izany dia hoy ny Tompo, fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony, ary izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko. Hebreo toko 9 andininy 10. Amen. Amen. Eto raha vavy malala sy ranata malala dia mila tadidintsika fa Andriamanitra no manao ny fanekena voalohany. Matoa misy ny fanekena dia misy zavatra atao ao zay aloha mila tadidintsika ihany koa. Ny manao fanekena no fomba fiasa n'Andriamanitra, ary tsy fanekena mandalo izany fa fanekena ho mandrakizay. Ary misy vidiny lehibe loatra eo anatrehan'Andriamanitra ry rahavavy malala ny fanekena. Point voalohany dia mihoatra lavitra noho ny fitahiana ny fanekena. Raha manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy isika dia lasa zanak'Andriamanitra. Rehefa lasa zanak'Andriamanitra izao sy ianao dia misy fanekena ataon'Andriamanitra amintsika. Voalohany nomen'Andriamanitra antsika ny fanahiny. Romanina toko 9:7. Ny fanahin'Andriamanitra no marika sy famantarana fa tena zanak'Andriamanitra mihitsy, an'Andriamanitra mihitsy izao sy ianao. Dia mazava ho azy fa rehefa manana an Jesosy koa isika dia vita fanekena fa amin'Andriamanitra. Vita fanekena ho an'Andriamanitra, vita fanekena fa an'Andriamanitra. Faharoa, nomen'Andriamanitra antsika ny teniny tamin'ny alalan'ny famakiantsika ny Baiboly sy tamin'ny alalan'ny fampitana hafatra tamin'ny alalan'ny mpanompony. Eto tsika dia manana chance lehibe, tena sarobidy ary tena manan-danja ny fananany kristianina ny tenin'Andriamanitra. Tena manana chance mihitsy tsika zanak'Andriamanitra ry rahavavy malala sy ranata malala. Satria ny tenin'Andriamanitra dia loharanon'ny zavatra rehetra. Izy no loharanon'ny zavatra rehetra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fanasitranana. Salamo 7:120, Matteo toko 9:15 sy Matteo toko 9:17. Ao am-pon'Andriamanitra ny fitiavany antsika vahoakany. Andriamanitra dia tsy mivadika amin'ny teny fanekeny, fa matoa niala tamin'ilay olona ny fanahy masina, dia ilay olona mihitsy no nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsy inona zany mazava ho azy fa ny fahotana izay hevitra mampisaraka antsika ho izy ny soratra masina ihany koa. Amen. Mampisaraka antsika amin'Andriamanitra zany tiako tenenina eto.
Raha jerentsika koa ny Matteo 5:20 izay mivaky toy izao mianaran'i Jesosy. Fa ity norako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Amen. Io zany le fanekena vaovao ilay niresahantsika teo ambony teo aloha. Raha tsy nisy ny raha latsaka dia tsy nisy ny famelan-keloka. Ary io rahan'i Jesosy Kristy io no fanekena vaovao mba ho famonjena sy ho famelan-keloka ary ho fiainana. Nanolotra ny tenany izy izay nandray antsika ho sakaizana. Zaona 5:20-5:13. Tsy misy manana fitiavana lehibe toy noho izao dia manolotra ny ainy ho famonjena ny sakaizany. Amen. Tsy manavakavaka io Andriamanitsika io fa tiany ho sakaizany daholo, tiany ho sakaizana avokoa ny olona rehetra. Ka izany nanoloran'ny ainy noho ny izaho sy ianao. Noho ny fahotako sy ny fahotanao, ny fahotantsika dia nangirifiry sy nijaly izy. Niasa faninjehana sy fanisoana izy. Nororaina, nataon'olona fomehezana, noratraina mafy sy mangidiny nahazo azy noho n'inona noho ny fitiavany ianao, noho ny fitiavany antsika rehetrarehetra. Romana 5:1 tiantsika loatra Andriamanitra. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Rahavavy malala. Ka noho izany dia mendrika azy ny fisaorana, mendrika azy ny fisaorana, mendrika azy ny fankasitrahana, mendrika azy ny voninahitra. Halleloja. Tsy mahafaty antoka antsika ny manome an'izany rehetrarehetra izany ho an'ny lahy nanolotra ny ainy ho antsika. Misaora azy, mankasitraha azy, omeo voninahitra izy. Fa raha tsy izy dia tsy nisy ny famonjena ho ahy sy ho anao. Izay tiany sy sakaizany ka nanolorany tenany mba ho aminy fiainam-baovao izay nomany ho ahy sy ho anao. Ino izy ao amin'ny Jaona 5:7. Amin'ny anaran'i Jesosy ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ka izay toerako no hitoeranareo koa. Halleluja, 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 halleluja. Amen. Efa voavidiny tamin'ny rany isika roa longomamy tsy akanavaka lahy. Efa voavidin'Andriamanitra, efa voavidin'i Jesosy tamin'ny rany isika ka mendrika hitoetra ao an-tranony mandrakizay. Koa maneke azy ho tompo sy ho mpamonjy. Fa izy no anananao fiainana mandrakizay. Iraika avao ro ananantsika fiainana mandrakizay ilay longomamy. Mifohaza maneke an'i Jesosy tsika io. Amen. Miomana hihaona aminy. Andao hifona sy hibebaka mba hitoetra amin'ilay fiainana mandrakizay. Andao lay tsika ry longomamy tsy akanavaka aby. Hifona, hilodolodo, hibebaka, hinokonoko, hanonaliky. Hifona amin'i Jesosy tsika io mba hananantsika ino, mba hananantsika fiaina mandrakizay. Omano ny mandrakizay tsika. Mila miomana, mila manomana ny mandrakizay tsika isika fa tsy ho variana, tsy ho tandrena amin'ny raha kila raha iaby hitantsika ambony tany etoy, amin'ny zava-misy hitantsika sy henontsika ary hitan'ny masontsika, renon'ny sofintsika. Mila miomana ny mandrakizay tsika. Halleluja. Olom-boavonjy isika noho ny amin'ny rano zanak'onjy. Novonjeny tamin'ny fahotana isika. Nidina tany amin'ny fiaina tsy hita izy mba handresy ilay fahafatesana tsy maintsy ho reseny. Dia eto misy fanontaniana mipetraka hoe inona no mba ataontsika ho azy? Inona no mba nataontsika ny olona nolotra ny aintsika, ny ainy ho hamonjy antsika io inona? Indraindray tsika zanak'olombelo reto be mokondoha. Tsy mety volany, tsy mety anarina. Tiako tenena zany maditra, tsy mety miaindo, mora minia, mora mania, mora mandao. Zay zavatra zay dia mila ialana. Rehefa mafy ny fiainana dia izy no mentsika tsiny, mihodina isika. Tsy mamaly vavaka izy, nahoana izy no mampahory anahy, nahoana izy n'izao, nahoana izy n'izao. Be da be ny tsiny izay metsika an'Andriamanitra, be da be ny tsiny izay metsika an'i Jesosy Kristy. Dia mahavita menomenona, mahavita mitoretoreo. Fa tsy mahay makasitraka sy manaiky ny fitariany sy ny fitondrany. Ny tiantsika foana no eritreretin'ny saintsika tsy maintsy ataony.
Nefa izy Andriamanitra no tena mahalala ny mahasoa antsika. Izy no efa nanomana ny fiainantsika tsirairay ary efa fantany ny fiainantsika rehetra. Ka izany no antony nanolorany ny ainy mba ho famonjena antsika. Ndao isika hankatò azy hiaino azy hanaiky azy, hametraka azy ho lohany amin'ny zavatra rehetra satria tiany loatra antsika, te-hany mare antsika ka nanaiky ho nalatsatra izy. Araka ny fandraisantsika teo aloha teo dia mila tadiditsika hatrany fa tsy misy famonjena raha tsy misy raha latsaka. Novonjeny tamin'ireo karazana zavatra izay mbola tena mangeja antsika isika rehetrarehetra. Ilay raha mahery indrindra, ilay raha misintona ny tsara indrindra, ilay raha afaka mahatonga ny zavatra impossible ho lasa possible. Halleluja! Mahery ny ran'i Jesosy rahavavy malala sy ranadahy malala. Mahery ny ran'i Jesosy. Amara-paranana ny sakafom-panahintsika anio dia misy fanontaniana petraka indray mba tsapanao ve ny sandan'ny fitianana anao? Tsarovy fa sarobidy loatra ianao eo, sarobidy loatra izaho sy ianao. Vakintsika ny Petera 2:2 andininy 20 ka hatramin'ny 20. Vaky toy izao mianaran'i Jesosy fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo amin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana. Fa ny rà soan'i Kristy toy ny ranjan'akondro tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina izay fantatra rahateo fony tsy mbola ary izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo. Amen. Fa nahoana no misy ny mpanota mbola mijanona amin'ny izay mahampanota azy izay ny fanontaniana ihany koa. Fa manino ny mpanota ny tsy mino an-Ndrahary rombo mijano amin'ny mahampanota azy tsy mety mibebaky? Dia manino koa ny mpino sasany, ny mpanompon'Andriamanitra sasany mbo mipoly amin'ny fahotany vitany taloha? Izany hoe nahoana ny mpino an'Andriamanitra ny tiako tenenina ato no mbola miverina manota indray? Voalohany indrindra ny mahatonga ny mpanota tsy afaka dia satria tsy mino ny famonjena efa vitan'i Jesosy Kristy izy. Izay aloha voalohany. Izay afaka hanafaka azy amin'ny fahotana. Raha tsy mino an'io izy dia tsy ho afaka velively mihitsy. Ho voageja ny fahotana izay ananany izy ary ho voageja hatrany. Fa mila mino aloha Jesosy, mila mino an' Jesosy Kristy, mila mino ny famonjena izay vitan'i Jesosy Kristy dia ho afaka amin'ny fahotana izy. Ho afaka amin'ny fangejana izay misy eo amin'ny fiainany. Tsarovy fa izay manohitra ny fitiavan'Andriamanitra azy no mpanota tena farany ratsy indrindra. Isika mpino indray nahoana isika no mbola nanota? Nefa isika efa nahalala fa nisy raha latsaka ho fanadiovana antsika. Nahoana no mbola mahasay manota nefa efa nahalala sy nahendo? Satria tena mbola tsy sapanao tsara ary tsy latsaka lalinao am-ponao ilay aina nafohinoy ianao. Teo amin'ny hazo fijaliana no nandresena ny ota. Teo Jesosy no nanamotsana ny fahotana rehetra. Inona izy ny asan'ny apôstôly 2:20 toy izao vaky ny tena mianaran'i Jesosy. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaova ny fanahy masina anareo ho mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Amen. Fotoana izao rahavavy malala sy ranadahy malala, anafahana anao amin'izay rehetra mangeja anao, anafahana anao amin'ny fahotana tsy mety afaka. Raha manapa-kevitra anao zava-dehibe an' Jesosy maty ho anao ianao. 1 Corinthiens 5 vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 17. Tsy mety ny firiarianareo. Tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra. Esoriny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo. Araka izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavony Kristy pasaka ho antsika. Vita ny famonjena rahavavy malaza ranadahy malala nahafy ny zavatra rehetra Jesosy
namonjena antsika. Tokony ho tsaroantsika isan'andro ny hasarobitin'izany. Ary izy ireo na resy azy noho ny amin'ny ranjan'akondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakambamy ainy intsony izy na dia ho faty aza. Amen. Izany dia hitantsika any amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo azafady andininy faha 1:20. Notiavina ny olombelona fa tsy ny raharaha, fa izao no resaka ataoko antsika anio, teny izay ataoko anareo anio raha vavy malala sy raha malala izay miaino miolanja ny famonjenanao. Miverena amin'i Jesosy ianao fa izy no nanolotra ny aino anao, izy no namonjy anao. Amen. Ary engane mba olona ho manabe isika fa tsy miompy. Mba ho mpanompon'Andriamanitra manabe fa tsy miompy. Mba ho ray aman-dreny manabe fa tsy miompy. Amen. Ny zava-misy ankehitriny dia tsy mahalala sy manaiky an'Andriamanitra ny olona. Izao no toko 7:7. Miaina eto amin'ny tontolo manohitra an'Andriamanitra isika. Miaina eto amin'ny tontolo manohitra an'Andriamanitra ny olombelona. Lasa tsy miankina amin'ny intsony fa miankina amin'ny tenany. Genesis 3 toko 4:4. Genesis toko 3 azafady 4:4 ka lasa feno faharatsy mpitondra tena izao tontolo izao. Mateo toko 4:5-7. Variana mandrotsorotsy ny mpanompon'Andriamanitra, variana mandrotsorotsy ny fiangonana, variana mandrotsorotsy ny gropy masina rehetra fa tsy manabe. Miandry toriteny izay iriny fony, resaka fitahihana, fahasoavana, izany foana. Fa rehefa resaka fibebahana dia tsy toriteny tsy milamina iny ka tsy dia ao loatra dia toriteny androany. Izany hoe miandry toriteny mahafinaritra ny filany. Izay ny problème amin'izao fotoana izao. Ary manavakavaka ihany koa, misy fanavakavahana eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa ianona dia izao dia rehefa ianona dia izao. Mila tandremana amin'izany amin'izany rehetrarehetra izany satria mety tsy ho azontsika antoka mihitsy hoe ho lasa kristiana ny zafikelitsika any aoriana any na ny zafiavintsika raha mbola tsy miala amin'izany toetra izany isika rehetrarehetra. Mpanabe, mpitondra, mpitarika, zanak'Andriamanitra. Tsy tara nefa antsika fa mbola manana fotoana dia inona izany no tokony atao. Mila manao fotoam-bavaka ao amin'ny tokantrano misy ianao voalohany indrindra. Tsy voatery hoe manao fotoam-bavaka amin'izao ohatra ny ataontsika izao any am-piangonana, any amin'ny fikambanana, any amin'ny gropy. Fa ao an-tokantranonao ao voalohany indrindra mila manao fotoam-bavaka ianareo mianakavy. Satria io no mampahery, mampiorona antsika, mampiombona antsika amin'Andriamanitra ary mampiditra azy ao an-tokantranontsika. Amen. Faharoa, manatsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra izany tiako tenenina eto. Isika samy isika ihany koa dia mila mifantoka, mila mankahery, mila mifampahery, mila manatsara ny fifandraisantsika ao amin'Andriamanitra. Mazava ho azy fa tsara ny fiainana rehefa tsara ny fifandraisana. Miaino aloha vao miteny. Ary ho mpinamana fa tsy ho mpitsara. Amen. Hiainana ny fitiavana. Io no fahatelo. Mahantra fitiavana isika olombelona. Ny olona mahatsiaro tiana dia mahomby sy mivelatra tokoa amin'ny zavatra ataony ary vonona anao sorona ny tena. Fahaefatra, manome modely tsara ho azy. Mila mitory lalana ny zanantsika hatrantsika amin'ny fahatsarana. Izany hoe toriana lalana marina sy tsara ny zanaka. Na zanaka ara-nofo io na zanaka ara-panahy. Nefa ataovy azo antoka fa ianao koa dia mizotra amin'izany. Ary manaraha an'i Jesosy fa izy tsy mba mampanao anao zavatra mbola tsy nataony. Amen. Fahadimy, ataovy tafahana amin'i Jesosy izy. Hery manova fiainana sy manavao ny fisainana izany. Ary ny maha-kristianina dia tsy fivoaram-piainana fa fiovam-piainana sy fivoaram-panahy. Amen. Halleluja. Raha ao amin'ny Genesis indray no jerentsika, raha manana fotoana ianao dia vakio ny Genesis toko 7:9 ka hatramin'ny 7:10 lavabe io, somary lavalava moa izany fa io no tsoahantsika lesona indray amin'ny resaka fanekena. Efa voalazantsika teo am-boalohany fa Andriamanitra no manao ny fanekena voalohany. Ny fanekena rehetra izay ataon'Andriamanitra dia misy famantarana avokoa.
Ny famorana no famantarana ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ny sabata no famantarana ny fanekena nataon'Andriamanitra tao Sinay ho an'i Mosesy. Ny avana no famantarana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa izay efa fantatsika rahateo. Amen. Miavaka ny famantarana avana ity satria zavatra hita eto an-tany izy no sady tsy azon'olona kirakiraina. Fanapahan-kevitr'Andriamanitra ny manao fanekena amin'ny vahoakany. Mariky ny fitiavany zany no sady famatorany amin'ny vahoaka rahateo. Ny fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny vahoakany dia ho tombotsoan'ny vahoakany sy ho famonjena azy ireo. Zay aloha mila fantatsika voalohany indrindra. Misaoran'Andriamanitra ianao fa izy Andriamanitra mihitsy no manao dingana voalohany, manao fanekena aminao. Aoka ho fantatsika fa tsy misy fanekena azontsika atao olombelona amin'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra aloha no manao fanekena amintsika, raha tsy Andriamanitra no manao fanekena amin'ny olona. Miainga amin'ny fitiavany antsika izany ka hasoany sy raiso ny fanekena nataon'Andriamanitra. Dia inona moa zany ny fotoaton'ny fanekena nataon'Andriamanitra? Ny faneken'Andriamanitra dia fanekena nataony tamin'ny Noa sy ny taranany rehetra izay efa fantatsika rahateo ary ny zava-manan'aina rehetra. Izany hoe fanekena mahatratra ny voary manontolo mihitsy no nataon'Andriamanitra. Fanekena mahatratra ny voary manontolo izay nataon'Andriamanitra. Halleloja. Nataony izany ho fanorenana ny fiainana vaovao, ho fanavaozana ny voary manontolo. Amen. Ny faneken'Andriamanitra dia tsy handringana amin'ny safotrano intsony ny nofo rehetra ary tsy hisy safotrano intsony hanimba ny tany. Izany dia midika fa fiainana mitohy ao anatin'ny firindrana tanteraka no omanin'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona sy ny voary manontolo. Ao anatin'izany isika rehetrarehetra, rahavavy malala sy ranata malalaka, mifalisy miravoravo noho izany planina feno fitiavana hitondrany ny fiainanao izany. Halleloja. Ny havana no marika anehoan'Andriamanitra ny fanekena mandrakizay hitsinjo ny zava-manan'aina rehetra. Dia manomboka izao ho antsika izay miaino tsarovy rahavavy malala sy ranata malala fa ianao, eny ianao ilay miaino amin'izao retenenako izao, ianao ilay miaino an'io, ianao indrindra no antony anaovan'Andriamanitra izao fanekena izao. Hanomezany toky ianao fa fitiavana izy ary tsy handringana anao mandrakizay izy ary hitsinjo ny nofo rehetra. Halleloja. Tsara ny tompo rahavavy malala ary mandrakizay ny famindram-pony. Hamaranako ny sakafom-panahiny io dia vakiantsika ny Isaia 4:15 andininy 10 mivaky toy izao menaran'i Jesosy. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako. Hoy Jehova mpamindra fo aminao. Amen, amen, amen. Efa nanao fanekena taminao Andriamanitra rahavavy malala sy ranata malala. Matokia azy zato isan-drato fa tsy hiala amin'izany izy. Ary ho antsika rehetrarehetra, ho anao, ho ahy, ho antsika, aza mivadika amin'ny fanekena sy voady izay nataonao taminy. Halleloja. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra tapahana ny fizarana teny teo fa lava loatra isaoran'Andriamanitra noho ny teniny io. Engany mba ahatra mandrakizay tsika indrindra fa amin'ny teny fikasana izay nataontsika ihany koa, teny voady ny fanekena zany ataontsika zanak'olombelona amin'Andriamanitra amin'ny resaka fitoriana, fanompoana azy, fanaovana ny asany, dia mila ataontsika izany ampanetretena am-pitiavana. Satria araka ny voalaza teo aloha dia teny nizaraintsika teo aloha, tsy mandao antsika izy, miaro antsika izy raha tadiditsika ilay fampaherezana ilay voanjokafana ty toriteny ity dia nisy teny fampaherezana izay nomeny fanahy masina antsika
fahatokisana, fampatokiana, mila matoky azy hatrany fa na eo anivony ambodia raha isika de miaro antsika hatrany izy miaraka amintsika. Koa aza menatra, aza matahotra, aza solafaka fa tohizo hatrany ny asan'ny tompo fa miaraka aminao izy, tsy afianao izy, miaro anao izy. Ny fanekena izay nomeny antsika de tsy mandehandeha ho azy ary tsy hiala amintsika izany. Haleloia. De ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra iray vavaka isika misaotra ny fanahy masina, misaotra Tompo noho ny fitiavanao, misaotra fa niteny tokoa ianao teto ary nanokatra ny masom-pananay tsirairay avy. Ka izany teny izay nizaraina teto anio Tompo tafalatsaka ao am-ponay na amiko izay ataonao fitaovana na amin'ny tsirairay avy izay miaino any an-tokantrano izay misy azy any. Misaotra raha eo fa teto ianao. Dera sazary voninahitra ao anao irery ihany. Ny rarianay Tompo de ny ebitianao hatrany ao anatinay isan'ona, isan'andro, isa-segondra ka tonga anay ho mafy orina ao aminao. Isaintsainanao andro manalina izay isaintsainana ny fanekena izay efa nomenao anay zahay ka tsy handro-babala. Ny tiako tenena zany de hoe hamingana na hoe andao rehefa todro ny zava-miseho eo amin'ny fiainanay. Fa atoky anao amin'ny fosaina sy fanay, anaradianao amin'ny fosaina sy fanay, andeha amin'ny famasinanao sy ny fahamarinanao. Aleloia. Matoky ny fitiavanao sy ny famindraponao hatrany izay Tompo. Dera sazary voninahitra ho anao le mipetraka ambony seza fiandrianana. Misaotra raha eo. Ny asa izay mbola miandry anay ihany koa zay tsy maintsy ataonay amin'izao ora faran'izao, amin'izao andro faran'izao, amin'izao fotoana fibebahana zao de matoky izay fa miaraka aminay hatrany ianao. Ny mbola nampitenenanao anay anio no mbola hampitenenanao anay tsirairay avy indray amin'ny manaraka amin'izay tokony hitenenana an'izany na mipiarabelona aminay, na mipiara-miasa aminay, na amin'ny fianakavianay, na amin'ny rehetrarehetra Tompo, na eny amin'ny lalana, na aiza na aiza izany de atao fitaovana izahay. Anao ny teninao, hizara ny teninao, hanaparitaka ny filazantsaranao. Haleloia. Misaotra noho ny anio dera sazary voninahitra ao anao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no naovana izany vavaka izany. Haleloia. Amen. Eny raha fa malala sy raha malala de mankasitraka anareo izay niaino de dera sazary voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.